Fa ho amin'izay baolina kitra izay any nangana ekipa tokana matanjaka ny fikambanan'ny zanaka Anteroka amiray eo amin'ity taranja baolina kitra ity Christian Kely fantatsika sangany teo amin'ny tontolon'ny baolina kitra fahiny teto amintsika izay ary no hitantana an'ity club ity. Hanangana ekipa iray matanjaka eo amin'ny sehatrin'ny baolina kitra ny commune Tehiroka hoy Andriamatora Kotormanina Christian na i Christian Kely izay mpilalao an'i DSA tomonany Sovana Tsimorano fahiny. Mandritra izao fatalovany eto Madagasikara izao no nanomboka ny fampivondronana voalohany ho an'ireo tanora eny amin'iny faritra Anteroka iny izay ipity ny taranja baolina kitra. Malasabotsy no nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny Madapaonina ary ny fampivondronana voalohany ka mpilalao misy 5 teo no tonga namaly ny antson'ny Christian Kely. Nanomboka avy hatrany ny fanazara-tena sy ny fitiliana ireo mpilalao izay mety andrafitra izany ekipa na Tehiroka izany. Raha teraka teto de tia mba hitondra ny anjara boriko amin'ny sport izay fanataoko de ireo namana mpiara-monina mpampikontraînement zany mba tiako koa mba ohatrin'ny club rehetra za koa mba nieritreritra hoe tia ny Tehiroka ity mba ohatry tanàna ohatrin'le hoe misy club any ivelany anara-tanàna ohatra Real na de mba fanindreko koa ohatran'izay mba ava-mbony satria mba niainako le izy de tiako mba ho sariana amin'izalahy eto tanàna. Anana mpilalao club mitokana mihitsy ve zany Tehiroka nieritreritro zay zany nyfanindreko hatramin'izay efa te hanohan'izay efa ela fa ngambany zao ngambany le fotoanany terela moa zay efa nitondra maillot Godas ny Godas azafady fa maillot rehetrarehetra ankoatran'ny Godas zany efa nitondra de zany tsy hoe foty ihany akory fa ny sport rehetrarehetra mihitsy zany hoe ny androany moa zany zay fa hodiniana zany naviny zavatra atao ankoatra ny androany ankoatra ny foty. Ahoana ny safidianana an'ireo tanora raha nanganana an'le ekipa matanjaka inona ny tena critère zany safidianana an'zareo? Le critère aloha mbola tsy misy loatra treto fa zay mahatsapa li zany tsisy taona tsisy hoe antitra na tanora fa zay rehetra mahazoto tianao sport de aza misalasala mihitsy manantona fa ny tournoi de efa mikarakara tournoi zay tia Ambohijanary de na mihitsy zany hoe tera hoe rehefa mahatsapa izy mahafaka manao sport de aza misalasala manantona. Mifahitany vao androany moa zany maro miaraka manan-talenta amin'ny baolina kitra ve zanaka ty? Tena manana mihitsy satria raha zalahy manana fahaizana raha io terrain ratsy be io mbola afaka micontrôle baolina hita mihitsy hoe tena manatrakefy izy de zany ampita zay mba fahaizana kely mba hitako ho an'ireo andro zalahy eto an-tanàna. Fanatanjahantena mazanaka Tehiroka anao fantatra ihany koa fa miditra ny amin'ny lafiny sosialy ianao amin'ny resaka ho an'ny mponina inona? Miditra mihitsy satria le dikany mihitsy tia hitondra ny anjara boriko koa amin'ny mahazana hoe inona ny mba azoko atao amin'ity tanàna ity satraka raha isangisangina angamba le resaka hoe teto no nareo rampotaka de mety me angamba nareo fa teto ndray aman-dreny koa eto ny mpiara-mianatra amiko eto ny mpiara-mivavaka eto daholo eto amin'ny Tehiroka ty daholo zany de nanampiana tamin'ny fiainako zany le baolina nanampiana de tiako koa mba hizarana ry ialana amin'le resaka fijorojorona fotsiny iny fifohana zava-mahadomelina de ezaka isura zany fa mpahatongavany namana teo de ho avy ry zareo. Arak'izany dia ny andeha lavitra eo amin'ny sehatry ny baolina kitra no tanjan'ny fikambanan'ny zanaka Tehiroka amiray andray anjara amin'ny faninanana rehetra eto Madagasikara izahay mba ho rerihana Tehiroka hoy Christian Kely.